Atolotry ny Excel radio anareo mandritra ity herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vondrona satanika na fara-famonjena. Tantara nosoratany abakabaka tantarako ireo hanome aina ny tantara, ny aina Rasafy, tokony aina Mamitiana Jeremia, niaraka tamin'ny Yasinafty ary Dainy. na indray fesiny tirakira ny lafiny ara-teknika Tsy toa hainarina azy na natotosa Mamitiana Jeremia. Ainao efa ato Ie, no everiko fahalina mihitsy nge vao tonga e. ka mba vita lolo taoriny eny dia aleo mody a. Misy tsara izanao ny atao tramo e. Marina izany Ka anaka. izay mihitsy ny eo ahy. Ka nanahoana dia anao tany ny lamba ve? Mitady ho kivy arina eny a. Izany koa ny tena natonga oto fa inona moa ny hoe vita loha eo e. Ny tena tsy hoe miasa amin'ny rahavariva tahaka mampiasa rehetra koroko. Fa nisy inona ry tsoky a. Tao tena kivy sy valaketraka tokoa ianao. Ka nanao entretien tamin'ilay asa andresahako any aninany ahy. Ny antso mantsy ilay orinasan'ilay nandefasako fangatahana tamin'ny herinandro fa hoe androany no makany. Kananjo Kinanjo na ninona? tsy voaray arina eny a. Ny mpifanandrina amin'ny tena koa betsaka raha teo ka norombahany hafa ny fandresena nandraindraiko e. Ay ve? Ia. Ka mety izay ireny sitrak'Andriamanitra ry toky a. Mbola tsy izany asa izany aloha natao anao fa misy zavatra mihoatra noho izany no manno anao. Manana fanantenana e. Ka mandra-paharoviana nefa ny resaka an'izany asa atolona ho anazy zany. Lany fotoana fotsiny eo no hanosika anao tafavoaka amin'ny fianarana ratofiko. Nefa tsy mbola manana tonasa mba handraisaka raha misam-bolana akory. Tsy misy an'izany re ry toky a. Mahontsa mihitsy ny mahita anao mikiry mamelona any efa fotoana tokony efandraisana valy-mameravady amiko anie izao e. Neny a, mifona fa raha azoko natao zany dia efa nisy na dia Toky a. efa tena mezaka saingy atosoko ny vitandratsiko varina foana fomba misy isika kely voana anaty lavaky ny faharesina. Ady tsy maintsy ataoko amin'ny mahazanaka anao izany anaka. Mbola hanana ny ankonanao ianao any ariana any ka ho tsapanao izany lanjan'ny zanaka izany. Ny tokony ataonao izao a dia manankina ny fiainana rehetra amin'Andriamanitra. Angamba misy olona maniry ny tsy hanana azy izany fa manaiky ny zava-misy dia miezaka mifandray amin'ny Andriamanitra hatrany e. Mba hanehoany ny heriny. Eny e, efa vavaka ny heriny izay efa vita izay e. Toa ela loatra ny famalian'ny fitarainako isan'andro ka. Toy izao trano mivavaka dia miandrasa pitoniana ry toky a. Eny e. Tsy tokony lavolevina manoloana ny ady atrehanao ianao fa mangatany ny herin'ny fanahy masina mba handrakotra anao. Misaotra ry neny e, misaotra manohana foana. Manana fanantenana noho ny fisianao manoro sy hanampy ana foana hatramin'izao. Tsy misy tokony isaoranao re izany a. Fa hono tokoa Indro neny, efa mba namasaka ny sakafo hariva ve ianao? ny vary zao nefa vita fa ny laoka mbola tsy masaka ko. Fa niny nga efa noana? Aizako koa dia hoe noana. Vao amin'ny enina sasany eny izao e. Fa inona ny laoka nataonao? Ary angaha nisy vola tany. Ie, nisy asa kely nampanaovin-drano sy raha teo dia izay no vidianako ny laoka ry neny. Enombo no nataoko. Vao eo koa no nataoko dia miandrelaela kely zany sikako. Enomby? Eno ary neny a. Aleo mba hinan-kena fa efa ela ihany sika no fakahita tamin'ny anana sy ny ovy isan'androko. Ianao koa dia mahita lasaina erika. Fa tsy marina ary le zany lazaiko aneny zany ka. Izany hoe ihany fa andeha karakara aloha e. Raha izy izany finday misy miantso izany. Eny re. Iza koa ary tia miantso ity. Allo? Allo? Miarahaba tompoko. Izy indrindra. Rapitso? Eny ary tompoko. Makasirika indrindra. Nareo nisy hoanana. Efa niasa ve? Tsy mbola tompoko. Raha tsy diso dia tsy misy olona hafa ntsony ao ivelany ao a. Eny tompoko. Zany larana farany tao. Ay, Ie. mahafinaritra zany. Hita hoe tovolahy mendrika sy mahavita zavatra raha fijeriko azy. Zany e. Ty fihaonana amiko ty no fihaonana goavana indrindra raha ato amin'ny olona asany tiako. Ie. Sarotiny a. Amin'ny olona raisina hiasa ka nanapa-kevitra fa zany ho andray ny olona rehetra izay mandalo eto amin'ny orinasa. Zany hoe izay maresy lahatra no raisina. Hitan'izay tsara angamba fa betsaka ny olona teo alohan'izay teo a. Eny tompoko. Tiako nefa milaza am'se a
fa tokana ihany ny olona afaka raisina amin'ireny dia ianao a tsy anisany. Raha azoko tsara zany dia tsy izay loatra olona roa no maresy lahatra amin'ny toerana tadiavina io saingy ny ray a vehivavy. Raha manao tombana anefa dia le vehivavy ny tsara kokoa raha omena ny toerana io. tsy dia mazava amiko loatra tompoko. Azao hoe Ie, raha vatanina dia seno raha hitako fa manatra akefa saingy mbola ambony kokoa raha hoarina amin'ilay vehivavy voalazako teo. zany ve? Raha mety re tompoko dia aleo raisiko a. Anao zay azoko atao rehetra mba hanatanteraka ny andraikitra azo omena ho sagniko e. Tsara loatra zay no ilaiko ka zao ary Eny tompoko. azoko atao tsara maome ansehana io saingy misy asa hafa miandry akoatran'izay. Samy manana ny karambany nefa ireo asa roa ireo a saingy tsy afaka mahazo an'ity asa ity mihitsy se raha tsy mandray le asa hafa. Azo ny sevy ny tiako lazaina. Fa ahoana koa ary zany? Tsy azoko a. Eny e, tsy aloha ve atao zany ry toky e. Aiza indray no isany miasa roa zany nefa samy manana mamy azony. Lasa lavitra be tsika zany monsieur Toky ka ahoana e ny valitensea Anokatra varavarana mihidy misy soa aza atao ka mainka efa misy mivoa ve? Fa azo ampahafantarina ary ve zany asa zany tompoko? Zay le tena andrasana toetsena matotra sy liana amin'ny fandrosoana. Vitsy ny olona no afaka miala amin'ny toerana tsy mahomby. Ianao ve tsy mahita hoe zay rehetra vonona ny vanina? Marina aloha zany e. Kanefa ny fahavononana tsy mijanona treo amin'ny molotra fa miasa hatramin'ny vatana, saina ary fanahy mihitsy aza. Raha dika tsotra zany dia mila fasahiana. Za indrindra ny fiarahan'ny saina, vatana ary fanahy zay ny atao hoe fahasahiana. Rehefa tsy azo resena amin'ny fomba tsotra amin'ny fiainana dia alaina anditra. Zay ny mahalaza azy mazava angamba. Mahakitaotona nalarika izorana zany raha mahazo lalana mahitsy izy teo aloha. Zao hoe raha vonony se dia zava-tsy ho ela ny aizina zay manarina ny ao amin'ny sainse ao. Zay ny tena andrasana. Saingy zao nefa tsy afaka mandatsony aorianan'izay. Tsy manana safidy tsony zany e. Eny e, manana safidy ihany moa zany saingy valiteny tokana ao anaty safidy tokana na eny na eny. Na eny na eny ahoana moa fa tsy mazava. Resaka tsy mahazo mivoaka ity raha tena vonona dia tsy misy ahina noho izany dia eny daholo ny valiteny ilaina. Fa asa maloto anga izany dia ferana mafy tsy hivoaka miala tsiny a. Tsy misy asa maloto zany se ny asa rehetra dia madio daholo fa ny olona no mamadika azy ho maloto arakaraky ny fisainany. Raha le eny voalohany dia midika fa manaiky ny asa zay ho arosoko se. Fa raha le eny faharoa kosa dia maniraka metra ny andronao ety amin'ity tany fandalovany ity ka ahoana? Tsy dia mazava amiko loatra fa asa toy ny ahoana ary zany e. Toa tena miatra manena mantsy raha mandako. Dia ahoana ry zany? Dia ala amin'izao raha maintsy tsy mety misava amin'ny fiainana izao aleo rangahy ekena. Asa ny tadiavina. Tsy manan-tsafidy fa mahay loatra ny onjan'ny fiainana ka mila manohitra azy na ahoana ko. Elo loatra misy toky. Lazao fa matoa hoe dia fahavonona anatiny ramisia. Tsara loatra, tena tsara. Voalohany za aloha no Rachel. Manana ny solona anahana hoe drague. Aza avy amin'ny hoe dragon. Maninona tsara? Zany e, ny hevitra tiana sao dia zao. Zay rehetra lazaiko dia tsy maintsy vita. Ary zay rehetra mandahy dia le vonona satria mana fahefana ianao an'izany Zay ary nenila. Mana vondrona efa ela ny jorony ary efa malaza be anaty vaovao sy ny aina manjery rehetra any izy io. Hatramin'ny siny dia tsy mbola nisy asa nandamoaka zany fa fandresena foana no azo. Mino fa manomboka mazava aminao ny asa lazaiko Dia toy izany e. Ka manomboka eto ary dia foana treo ny valiteny hoe tsiry misy toky ka ahoana? Efa mazava ny amin'iny ka. Tsara rehefa tsy miofa. Faharoa zay efa lazaiko teo ihany fa mahana vondrontsika. Isika hoe? Eny e, tsika satria efa tafiditra anatin'ny safidy tokana ianao raha toky mahafantatra vondrona malazo eto amintsika ve ianao? Anisan'ny fanenjena nefa dia toy ny manenjika rivotra sy alika ihany zay manenjika azy io. Vondrona?
Vondrona sata toy izy fa za indrindra zay ao ambavany sy indrindra izy vondrona satanika fantatra tsara arabaina fa tafahoana amin'ny lehibe eny ianao Andriamanitro mifona fa tsy manana ira afaka manohitra ny ratsy misosika ho alohako 3 volana sahady zay ny lasa ny asa aloha tsy mora saingy ny karama moa dia mifanahaka tsara amin'ny asa mihoatra lavitra azako raha zao mividy fiara dia mahazona ilay raitra indrindra aza saingy aleo mitandrina ihany aloha mba tsy miasa aloha androany fa mahakainy inona indray azo no vavaore androany fa miviry tokoa aloha zao ay fa misivy latsaka kely ay sefo radiraky ty miantso ty alo hoaiza moa fantatra any efa an-dalana makaty ve ka ina re lasana zay tongavanareo tonga de homana lehibe ry sefo lay teo an-dalana makaty io nisy ny ekipany sasany aloha miomana teny zao dia avy dia manainga fa misy zavatra ho jerena onko ay neny angamba zany tongo zany toky toky voayany azafady tsy midy reo neny fa midira angahainao ty tsy matory ka hoatray andehanao zany fa tsy voaorarova e zay natongavanao teto e de ho aiza sahady neny koa dia maro fanontaniana erika misy zavatra ho jerena izay reo dia hivoaka kely any nareo iza daholo zany tsy mba malala reraka mihitsy zany ianao ny mpiara-miasa rery neny tsy de hoe reraka be akory ka fa ina aloha ny diadavany anay ay ka misy vavao mahoraka be tamin'izany tsenateur toky fa vava vao ino zany ka nde karakara sakafo fa tia misy gazety novidiko teo somary be zavatra atao koa fa nasa lamba rehefa avy eo mantsy zay aloha neny koa dia tsy mba azo tenenina hoe ampanasa olona ny lamba rehefa zairana fa mbola mahavita zao foana ny resany ary inona indray ho nyty vava mahoraka be no lazainy ty ve tsy efa nienjana indray ao mba vakina hoe ny lohateniny tranombarotra 3 no voaroba tao anatin'ny alina ray monja dia tsy oay ry sefo indray ty miandro ity fa aleo aloha raisina alo tena enjany ty vaovao ty ary tena mahery vitana ary zalafa tsy mety tratra mihitsy aloha miandry ana inspecteur aloha dia hita eo zay atao zay izy zay tonga zay aloaloha zaina mandeha ty avy hatrany inspecteur aonao commissaire azafady ane mba makanisa kely ianao aty amin'ny biraoaka Excel radio manolotra ora hoanao mito atao vovonana mety moa tsy tia vaovao maharesaka be ty aleo makany dity eo toy ny re raha maina ihany ane mpitandro filaminana mandrona azy ty mandroso ianao inspecteur manatso anao commissaire ie ka mazaho toerana aloha ianao misaotra indrindra ka ahoana commissaire efa renao moa ty zava-donjany tranga alina ty mazava ho azy ka efa antsifiry zao ny voaraiko zao maraina zao izy ianao ka moko nividy an'ity gazety mba jerena ny fandehan'ny zava-misy rehetra raha ihany ny afitsikory zalahy efa ahoana aloha tena fizotrany anisan'ireo ny fanenjika tamin'n'iretsiolanga ianao ka ny mpitandro filaminana tena akaiky teny no nanatanteraka ny fanoherana ka ry agent tolotra sy ny ekipany ay dia nanahoana aloha ny fifanandrina tamin'izany kosa aloha mahery vaika loatra ry zalareo ka
Tsy natohatra azy ny ekipa nytarihany Sefitolitra raha nyvaovao voaraisy ny zavatra hita aloha e. Zany a? Tandro filaminana 4 no naratra mafy ary ray kosa ny namony aina. Izany hoe efa nentina any amin'ny toeram-pitsaboana moa ireo naratra ireo. Tena mahaloza indray izany nazo andry zalahy izanyko. Ie dia nanahoana nefa aloha ireo tranombarotra voaroby e? Angatsy efa nahazo renseignement momba an'izay ianao e. Eny e, raha ny fantatra moa dia tranombarotra telo aloha no lasibatra e. Ny tena enjana amin'izy ity nefa konsera dia izao a. Hoe ahoana izay? Efa fantatra fa tsy mahandry fahalemana ny tanàna ka mbola samy tahiry volan'ny toerana ihany ireo tranombarotra maro. Izany nefa no manome fakapana ho an'ireo jolahy. Ny banky manome toko fa tsy hitako izay tsy hametrahana azy any amin'ireny toerana ireny. Hany no sady azo antoka ny voary no tsy mampisy tebiteby e. Efa diso betsaka loatra izay fanentanana natao izay re inspekteur fa ny filaminam-pandraraha maro no mila isan'andro ka lasa miteraka fahasahiranana ho azy ireo ny vezivezena mamonjy ireny toerana voatokandreny a. Ka moa ve tsy ganagana mitety asa ihany izany ry komisera? Ianao miasa isan'andro. Izay mba tombony azo indray tsy avelan'ireo jolahy ho anao fa arombahany tsotra izao. Eny hatramin'irem-bola aza nge. Laha ny andro miresaka momba n'izany eto fa izao. Mihaino anao? Inona ny azontsika atao manoloana an'izao? Mila tsika mantsy ho vahoaka mba hiarovana ny tenany ary ny fananany. Izay raha teo moa no mampitandro filaminana antsika. Voalohany aloha, ny olona rehetra dia samy tompona andraikitra ho an'ny tenany. Izany hoe tokony mametraka fiarovana ho an'ny tenany tsara ray satria tsy ho tonga avy hatrany tsika raha misy asan'ny jiolahy miatra aminy. Ka eo indrindra mila hametrahana paikady mialoha ry inspekteur a. Isika mila mandamy mandrafitra rehetra amin'ny famongorana ny ratsy na ahoana na ahoana. Fianianana natao dia hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany. Tompona andraikitra isika mazava ho azy. Marina aloha izany e. Ka inona izany no tokony atao voalohany? Samy manana ny fomba fiasany moa isika ka inona ny tolo-kevitra ao? Ay, izao ary. Tsara aloha raha... Vetivety fa miantso ahy Jean Tolitra. Tsara. Dia efa ankinina aminao fandinihana ihany izany a. Miantso anao rehefa avy eo fa mbola voandamina ny tika. Ok. Asa dino mandefa amin'ny planina aty amiko voatapiko izao an'izao a. Zay zany e. Lamina aloha ny amin'iny. Midira amin'izay alahy tilo toka. Haingana fa avidina lafo ny sekondra e. Mipetraha eto. Eo patron. Ary sony na andronao fa efa maika hihinana azy zay e. Zay moa le filaza azy a. Ka zao le izy e. Araka ny fivoina tsara mpitaona natao maraina teo moa dia miasa alitsika androany. Zany. Ny antony dia malalaka tsara ny lalana noho ireo mpifanarina amintsika mbola variana mandamina ny rarana tao alina. Mora amintsika ny rosona amin'ny asa manaraka noho izany. Tsy hoe mandà patron fa... Tsy afaka mitsivala ny lary toka satria lahy ny tarika na fera amin'ity. Noho izany dia ny anjarany lahy manaiky ny lamina petrako. Folo eny amin'ny karaha maro lany aza amin'io. Fanampin'izany dia jereo ity. Aiza izany se fa? Ty sara sehoko anao ty. Aiza? Ty hoa aiza foana valiny se. Io trano io dia anisan'ny tambiny amin'ny asan'ny sehan'io alina raha mahomby. Vao vita io dia ny sinisy izy ny atao dia atolotra ny lahy ho sandany fandavan-tena izao. Averiko foana nefa fa valo teny tokana anaty safidy tokana natao amintsika. Noho izany dia efa mazava ny toyiny. Voaray monsieur Draga. Tsara. Melohan'ny lazako ny tokony atao nefa dia tsara ho mariako fa amin'ity manaraka ity dia mila mandatsaka aina ray lahy. Maninona tsara? Tsotra ny antony ry toka. Hainona tsara fa mitarika ny tafika dia mila manome rahoan'ny mpiray antoko amintsika mba ahafahantsika ao foana amin'ny asa atao rehetra izany. Noho izany dia ialany tsy maintsy manao azy. Samba ny lahy amin'ny tena anao an'izany fa asa manahy. Patron? Ny ilaiko dia vita ny araka ny tokony izy ny asa. Tsy mahana fahavala ankoatra ny fahatsahitsika. Tapitra. Fa tsy voalina ve ianao tokony ny asalina dia izao indray hoe miasalina. Anga dia tsisy fahakanena mihitsy izy tiana hoe sarotra aza vao mahita aza. Tsy satroko ary verina eny mba haka aina ihany koa fa tsy maintsy manaiky rehefa izay mibaiko ny angatahako aminao fotsiny eny dia eto ambavaka. Toka. Ahoana? Fa atao marikendrika tapaka teo ianao. Misy tsy milama nga sa marary? Tsy maninona ary ny fahazamanany amiko ianao
vavaka ny ilaiko aminao mba hitrehako an'izao zao fa tenao mafy amiko ny atiko e. Fa misy inona ary any ampiasana antoky any. Sama ny androany izy ny loba mangataka vavaka rehefa hiasa. Fa ariana be ny any mandinika. Mety inona reny ao an-tsainy. Sanatria ve dia tsy mitombona nefa izany. Neny. Maninona? Miteny anga ianao? Totiny anena maharitra be foana aho azahy. Ka tsy misy ninina koa fa lasa mitebiteby ny aminao e. Somba tsy salama ary ka zavatra azo anao any ampiasana any. Tsy marary ary neny. Vavaka nangatahako aminao mba hoeriko. Tadidio fa noho ny sisany mba mbola mampijoro aho. Izay no mahatonga tsy afaka milavolefona mahalona ny biby tia masika nitady androbaka ny aiko. Fa inona daholo izany ry teny a? Nahoana ianao mitomany? Izay neny. Andeha fa efa izay ivelany izay ny fiara fa toano aho. Aza diny fa misy anako miady mafy aty. Toky! Toky! Andray, lasa ihany izy. Fa misy inona ary e? Andriamanitra arovy ny zanako iny. Tsy hoe rehefa marary ity dia ho faty a. Marary tahaka ny marary rehetra izany fa tsy misy tokony mampitebiteby. Andahoana ange. Zany vavan'le rangahy ty mary. Tsy misy esahan'ny atidohany amin'ilay olona efa mitaloha mafy hoe marary ny vatany fa dia ny azy so mba tokony avela tokoa izy hamonjy ny vatany raha sefa so ampikorotana ny asantsika. Rehefa asa dia asa ary toko fa tsy misy idirana izany a. Tsy afaka hemitra tsony ity fa tsy maintsy. Eny lava izany. Ino ahy? Atova. Andeha lasa tsy fa azo ilozana mipararitra fotsiny eo e. Sifitraka. Aleo ry izy hamonjy an'izany tsy salama izany aloha. Ay. Ary rehefa tsy mahana ola izay lama izany fanontaniako izany dia alefako any amin'ny mandrakizay ity ka mampamangy a. Rasevo! Misy manohatra ny teniko fa tsy misangy a. Tsy mitsitsitsy alisa ny raisako amin'ity basy ity. Loza fa tena nitifiry ny ratofo ka ny fanandrifo tamin'ny loha mihitsy ny bala marina. Tena tsy mivady-trova ny dity raka ity. Jereo ireo ekipa raha tsy mivandravandra be daholo. Ary inona tsy andehanana lisa ny famitsatsirika fotsiny eo e. Dia atahoana io rasefo a. Iza nasolo azy? Dio anaty fiara lery e. Eny olo azy indray tsy olana izany. Lanitro io ary fa tena tsy nandiso any eritreritro fa ny orinasa iasany mirana mihitsy dia lasipatra androany ity. Miandro ny toromarika avy amin'ilany ekipa toky e. To dia raikitra lanonana. Voaray lehibe. Mbola mandamina ilay famonoana ny kamera rehetra amin'ny bademao tafiany dia mirosy kely tsika. Ay, kitaka tanàna fa taraiky e. Dia ho sahako ve ny hiditra ao? Sady voarivo teo izy ny teny tamiko fa miasa alina androany. Izany hoe ao mihitsy izy izany. Andriamanitra mifona tafiditra tanatin'ny aiziny aty ka tsy mahita lalako mbana. Mbola hoela very toko sahoana. Entony tsy atsikizona ely. Milama patro miandry ny avatra avy amin'ny zalana saiko nanomana ny lalany voana ny ady aka. Arapidapida ary fa taraiky be oa. Aza manahy ianao raha se fa zany manao drafitra rehetra. Matoky alahy. Iny kosa fa tonga ny SMS avy amin'ny zalaka. Mipaika nora fa lasitsika. Aize, mivaly sena anaty fiara ao. Efa mazava daholo ny planina lazaiko reny a. Ritoresiny ekipa mihodina ilay ambadika ary. Zay miaraka amin'ny sefo dragy aty amin'ny ilany aty. Ary samy mahery fa tsy misy mongo ty a. Averiko foana fa rehefa manakana ny lara dia alefa mody any amin'ny raina mbola tsy miantra azy izy. Latsara tsika. Misy mpiamina telo ary ina roa eny zalahy. Aza misy mihetsika aloha. Mila mailo tsara raha azo atao mba tsy hanapoaka fa soany hatramin'ny manodidina ka hampandreny pra. Tsy maintsy manatona akaikiny izany mba hifanandrihana ny vatany. Tsy taitranao raha sefo a. Ahoana? Jereo tsara ny anarina so misy mipora tampoka. Ny tena mety dia mba samy tapifetsy amin'ny maizamaizina etsy fa za mpatory an'iretsy mpiaminy iretsy. Aingana fa mandeha ny ory. Zany ao ny zalahy, akaingana fa taraiky.
aleo aloha mijaikojaiko amin'ity sisin'ity mba tsy ho tazanandreto raha sendra mitodika tampoka. Iny fa lasa tsy amin'ny toeram-pivoahana ny iray vo maika tsara. Reto ro raha reto kosa dia amboarina amin'ny fomba mihaja. Velesiko amin'ity pasty ny ray dia manaraka ny ray avy eo andrasana kekezana tsara. Eto amin'izay inety eny fa lavolo tandreny fa manana kobay ty iray ty izany a. Io ndrena lesy lahy dia finganina tahaka izao avy hatrany dia njerana amin'ity kotana ty toy izao ny tratrana. Zay fatorana daholo reto. Ilay reto eo no oay iny mivoakinto kosa ty loza marina fa toa misy basy iny an-tanany. Oay dia natazany aho marina tsy misy andrasandraty fa zany ary eny bavo io fa midarapoka engany mba tsy hahafaty azy ny toraka antsy teo iny. Aleo jerena ingana aloha tena kingo ty toko ty izany mora foana taniny reny nadavo lehibe amina teo. Iny fa manome baikiny aloha isika mihetsika avy hatrany salava zavarina ny filifilmy eto atelo avy azy dia roa miaraka amiko angany solo fa tsy maty le re misaotra an'Andriamanitra. Izy fahatoro ry zalahy dia tapeny ny vavany avy eo dia tareto ambadiko tsangambady be dia manaraka namora lisany. Vetivety kosa dia lavin'lahy izy telo teo tsy fidino azy ary Andriamanitra fa latsaka anaty lavaka ao tonga dia midira daholo isany ry zala sasany manaraka aoriana sy nijery manodidina angany any amin'ny rihana faefatra isika mijanona dia aoka samy homana tsara. Efa tonga isika dia mahame toromarika avy mivoaka ao moramora ihany so izy are eo misy efitra eny reny dia mizara ny ekipa mba tsy hahafahan'ny olona ny mivoaka ka iantso polisy eo. Ny enina miaraka amin'ny sefo radiraky aty fa ao ny azantsika milamina ihany rehefa mandeha ao manisa telo aho dia takako mafy ny varavarana raha onana fotsiny fa tsy misy tifirina so dia tsy vita akory ny afera dia tratra ampiray eto isa roa telo tsy misy mahazo mihetsika eo na ray fa tonga dia any akoatra ambony daholo ny tana dia ambany loha angany dia mandoly rangava zalozana manoatra ny manaiky fotsiny eo tsy mahatazana mirana mihitsy sa mety any amin'ny efitra hafa izy zao lisan'ny telo lahy miandreto zay sy rasefo kosa ho ato ketandreo misy tsy milahy mety fa miara leviny eto sika madama ianao mihitsy avianao eto malakilaky izy reny netana dia andoela fa tsy maintsy misy nasikatra ny firato tsy mitsaka raha matoty ohatray ohatry nisy zavatra njirany eo mba atikorido izany aza hitako ka imirana zay vo ataony rasefo maty iny engany mba tsy izy fotsiny voa moramora raha tsy zany dia mety voalavo zany rasefo fandao andeha taraiky any asika andasy mihitsy aloha fa tsy matiko lolo zany besandriko iny are raha tsy voaka moramora ianao dia zany kotsara ny daka tsy hitamaso zay fa vo tsara mihitsy ary anao taritonay voaka ty tahaka zao ty aty oay Andriamanitra loza iny ty fa iny ty fahotana mafatiny ianao ty ry toky loza fa imirana mihitsy ny tao ambadika tao dia ahoana rety jerety izy raha tsy torana avy hatrany ary dia mimana dororo fa zao vo anomboka ny tena lanonana efa navita ny antsy polisy masy le karakely ty ka zao entina ny atetaraha ny lambaiko zay nyteneko leria elasytsika maninona tsara tena mifona raha sefa tsy vita tsy maintsy ry tia tsy maintsy ary mikisana ianao teo fa tsy avelako faty zany hoe miala ho fa iny ty ataony lahy ty ary rehefa tsy anao ela dia zany mahanan-tantarany ka zany ary lanitro sy fa iny ty ataonao raha draga dia vonona fa efainy lahy zao amitsakana dia ndao ela fa tsy hoela koa dia aneny ny azy mary akena ty tsy mialy eto tsy aly eto Andriamanitro
Ada salah-salah tinggal pas sunugam sih kami salah. Hanya ada serpisan pas itu sama anak aku sendiri nanya. Andre efa misy fiampifirana ny ivelanany a. Katsisy mialamay zany eto hoe tsy maintsy miady mitady lany voana hainga ne. Tonga dia eto midina dia mivadik atsy. Efa ao an-tabatra sevo a. Ay, ady fa tonga dia tarito avy hatrany e. Ary aloha kedreka avy hatrany ny pidory dia rehetra. Say! Ianary le roa fatara. Mahafana zany tipo za fa valy io ry zalahy. Aloha tonga dia mena mavesa-behitra mihitsy fa sy tafaneto raha izao a. Sary ary grenade e. Aza lozana mijery fotsiny eo inspektera fa mamalia. Efa mandrazy eo afaka komisera va sy tohatra reto a. Oe, loza fa tena voatifitra anie azao ny tolotra izany e. Zany fe Arovy aho fa andady ho any ry inspektera. voray e. Ary aleo ty evidany tabotra ny lomody atao ranga. Ary aleo sady mitifitra ny jambany ihany aloha. Sy fitolotra. Tena voty ao amin'ny tratrany izy marina. Komisera, dia ninao fa reny lasa ny rivo aty reny ry zalahy. Ka fiara avy hatrany no vonjena ry inspektera. Efa inona anaraka iny kory brigadier. Faiza ihany ary ilay zanako mbola tsy noty hatramin'izao e. Tena mana aminy aka. Tsy fanao mihitsy ireny fihetsiny maly ireny. Tena misy zavatra manjoa azy fa tsy lazainy ahy. Mety ho inona re? Misy fiara mijanona izany ao ivelany ao izany. Andraso hoe tazanina. Voatray, toa lasa sahady. Ary misy matontonany ao am-baravarana izany e. Sa hitoko ve? Nahoana nefa no tsy miditra avy hatrany? Aleo jerena ka. Neny. Andriamanitra ny zanako. Fa nanina ianao ry toky a? Ao ny tena amiko dia andao hiditra avy hatrano. Reraka ry Fa loza inona re ty ry lanitra ao mitabo moramora eto. Neny. Aza mbola ampiteny aloha fa tena reraka be ianao. Io ary lefa tsy napandry ny saiko. Naratra be izy. Tsy raran'izao ry komisera. Tena tsy rariny e. Mahereza ry inspektera. Alahatra isika fa tsy natao mpandahatra. Tsy afeniko any inspektera aloha fa tena mahagaga ihany izao e. Mitombona ve fa tena tsy fantany hoe jolany ty rahalany. Mbola zava amiko tolo izao ka. Komisera, fiery ahy e. Afa-baraka amin'ny tany amamonina. Tsy dia izay ho hitany olona akory. Izany tsy malala fa bolisa. Nefa dia anisan'ireo tsy olona hampandropa ny zandriko. Dia ahoana ny fieveran'ny olona amin'izany komisera. Mody adala ary ve ty inspekteur ty sa tena tsy fantany tokoa e. Azoko tsara mahazo anao saingy mbola ao anatin'ny fikarohana ny marina tsika izao ry inspekteur. Marina ny ianao saingy mino fa renao tsara izay voalazan'ny dokotera teo a. Eny e, fa tsy mbola fotoana iresahana an'izany angamba aloha izao e. Oe, misy miantso aho fa hivoaka kely aloha. Eny ary. Dia moramora ihany fa ao hôpitaly ty misy atsika ty. Ohatra ny hafahafa koa ny komisera teo e. Misy zavatra fantany ve sa ahoana ka? Fa ahoana koa aloha ilay teny dokotera na fizahanan-drazana teo e. Raha ny tena izy tokoa tsy dia miaratsy iny afa tsy ho avelako vita mory ty raharaha ty a. Sarotra inao izany ry inspekteur. Fa ahoana ka? Raha lahanao raita-po aminao iny dia tsy ho fantatrao akory hoe jolahatra amin'izay. Tsory amiko ny marina mba ahitana ny tokony atao amin'ity fikambanan'ny jolahy-tena fanetry be ny firenena ity. Aza terena alalany izay zavatra tsy haiko ary komisera. Aiza moa ny alalako ny fiainany manontolo.
fa valy iaraha-mana ny tia ka hazana fiainanao ary inspektera. inona moa no tokony hanafinako aminao raha fantatro izany e amin'izay le rahalahiko maty vokatry ny fanafiany ka na ilaza raha hoe fantatro moa misy afaka ho adiadiana ntsony ve eo ka e Hafahafa neza ny fomba firesaka ao izany e. ka izany noho izy fa tsy afaka ny amorona ay e sady ianao io misy anery komisera no niaraka ny lazany dokotera tamiko ny valin'ny fizahanana ataony e Dia ny tianao lazaina izany dia tsy anisany mpikambana amin'ilay vondrona satanika ny rahalànao. tsy haiko e azo inona fa planina efa vita mba hanosora-potaka ny rahalahiko na metrahana ny fatiny teny amin'ny toerana ny sy ny fanafiany e satria efa nitsahatra efa ela ny fitepony fony aminao inona ny dikan'izany ka a Tsotra tsy ho lany zandrinao. maninona tsara Saingy ny vonondreo namana izy satria mety nisy tsy fito-kevitra tao. maninona tsara hoe komisera ohatrany hoe terenao mihitsy anie izany fa hoe pray petsapetsa amin'io andihan-jola io izy Anatin'ity asy ity dia tsy afaka milaza zavatra tsy nandalo fanadihadiana mihitsy sika ry inspektera. Fantatrao tsara angamba izany a. Tsy mateny ianao a. mampiasa saina zany ry komisera raha ny fikarohana nataoko mantsy dia niainga tamin'ny tenin'ilay dokotera Samy laza izany ianao fa tena tsy mahalala. tsy jerena sokajin'olo ty andraikitra sahantsika ity komisera ka raha nahalala dia efa ela ny rafy ty tamazoro ity na misy ray tapo amiko aza Tsara loatra. Ka izao ary. Hoy aho hoe mety nisy tsy fito-kevitra tamin'izy ireo ka nefara tamin'ny famonoana mihitsy. Ny antony dia ity. hoe ahoana Narary mafy ny vadiny ka mety anisany niteraka ny tsy fitoviany io satria nandanga amby raha tompoko latovy rahalànao. Mety tsy nanaiky hatramin'ny farany izy ka nitondra azy tany amin'ny fahafatesany izany. lalina ndray izany marina ka efa misy mazava ihany izany ny fizotra n'ity raharaha groupe satanika ity e dia inona moa izany ny dingana manaraka Hatreto aloha mbola sarotra ny hikaroka amin'ny momba n'ity vondrony ity e. Saingy inoko fa tsy ho ela dia hita ny tompona andraikitra aminy. Fa inona foana ny tsy mampitomina anao lavatra trano ity ry toka? Otry miasa fa hoaiza morony eny a Miasa? eko Izay marina lazaina ry toka. otry Sasakely akory ako tsy hahalala. Efa mody avy any am-piasana ianao no hitako mivoaka ny trano. Tsy efa andeha indraisa ianao io? ay ve misy zavatra karakaraiko izay reriny eny a somary lavitra misitaka andreny vohatra le iziko Fa nga dia tena zavatra tsy maintsy izany no dia mila ho isakariva mandeha foana e. Amin'izay dia tsy mody raha tsy alombe. Voaingana anao nisy nanatra teto fa hoe nisy nanentaka rehefa nirava aliny. Dia izao tsy mody raha tsy alombe fa mikarakara zavatra. Tsy hay hoe inona. aza manary eriny eny fa zany mba efa nahazo ny fiara fitondrako miasa iny ka tsisy atahorany e sady efa ela raha teo koa ny loza iny nanjo ah roa volana lasa be zao Dia satria voakala. Tadidi fa lahatokana ny eny aina ary anaka e. Zara te tsy manana afa-tsy ianao ka hoaiza raha sanatrika mitsy mahazo anao. eny e efa eny ndray zay eriny eny fa ny androany aloha tsy azoko ahemotra ntsony a sady mety androany sisa no manao ohatr' izao e Manaiky foana ne ahy e. Ary mavavary efa moto fa tsy mivoaka fotsiny. Tsaroa fa afaka miaro amin'izay atao Andriamanitra raha mahay mametraka fiainana rehetra eo aminy. zay mihitsy anie tsy hafozako an'ity reniko ty Maninona indray? ka le mpifananarana keliko misaotra ny eny a Sady efa ela mihitsy ianao tsy makany am-piangonana intsony. aiza koa Raha tsy diso aho dia nanomboka nahazahoanao io asa io ah. Nefa neka mangataka mafy tamin'Andriamanitra ery hoe omeo asa. Izao nefa dia adino rehefa nisy asa tokoa. neny a Marina izany ry toka. Mbola tsy tara raha izao no noverina. Aza miandrora farany fa tsy misy mamy afa-tsy ny eo amin'Andriamanitra e. ay vao ray zay eriny eny a ao fa izaka fa zay aloha fa mandrosy ihany ny ora e bisous maman efa mazava tsara zay ny toromarika rehetra amin'ity indray mitolaka ity dia raha mandrika ry ilaina satria efa manomboka fantatra ny polisitsika ka zay natony raha araka ny nambaran'ilay mpiara-miasa amintsika dia fahombiazana trano no azy raha manaraka no fipetra takiny tsy taitra ianao raha se fa efa milamina io a na ny anaranay antsika aza dia efa mampiororoka amin'ino aho fa ho vita tahaka ny talony asa na zany aza dia tsara foana ny herina atao mafy e zay indrindra apo raha pitso amin'ny herina dia efa tokony vita fiomana avokoa zany hoe nitolakany dia efa samy aty daholo zany fa ahoana nefa mizotsora pitsora se foa
tokony aombitsika satria nidrafitra dia efa maty paika daholo e. Tsika raha teo mahazo information tsy tapaka. Zany a. Tiako marina nefa fa io mission io goavana indrindra hatray satria akoatra ny fahameloan'ny mpitandro filaminana dia misy poste de polisy tsy lavitra ny toerana ka mila miomana tsara sy mila kinga zany e. Firy moa zany tsika no mandeha amin'ny rapitsola sefa? Raha ihany tsy miaraka amintsika zany hoe 420. Ay. Fiara roa ihany zany no mandeha. Tsy misy mampanahy zany satria ary fomba daholo ny fitaovam-piadiana ampiasaintsika. Ho mafimafy tokoa izy ity a. Raha za masy dia tsy afaka mamono kamera fanaraha-maso antsika. Zay indrindra ny antony hoe tsisy fitserana e. Tsy hitantsika mihitsy mantsy ny mpitandro ny filaminana. Tsy mody indray zany toko fa miasa alina. Lasa manaza ny foana isako ny ohatr'izao ka fa maninona ary sady ny tsikaro dia inga ny mbatso izay tompo dia ho sanatriva e no fahasahirana anay fa dia ho remodeforany zanako tsy mino mba lasa lavitra kosa ny saiko izany ka itoko ve dia vita an'izany za koa dia mieritreritra atsy na zany asa dia tsapako ny ovy izy adino tanteraka fa ny antom-pisinay any ka Andriamanitra ary dia mbola fiazonan'Andriamanitra matoy izao anay fa tsy haiko hoe tsy tsapany ve sa minitsy mahalala izy raha eo jereo hoe sanako iny. Aza nananatra tsono ry zalahy fa tonga dia avy hatrany dia topiro alefa tsisy mihembotra izany eto. Tena tahaka no mafy ty atira zao aleoaloha mitsambikina dia mivadika tsy ambadiky ny karazy atsy zay. Aza mandamy balamy tsisy dika le rono fa zay zavatra aza poka aloha kendrena alalora lavaka avy hatrany aloha tia misososo be ty. Ay aloha ry zalahy eto indray dia tsisy miala amin'lisan'izany fa manohatra hatrany tsy fandrenesana intsony fa vary raraka ny tifitra. Oe loza fetsy tena fetsy ny ry zalahy zany eto midasany tsy tetsindrainy na rehefa marina re fa nizarasara avy hatrany sady mitivitra zalahy mamonjy fiara anyne reny efa midirandreny sefa be aleo tonga dia apoka aloha resy fiara resy fahery zany enjany ity fa mananak'ireo nady mihitsy ka reto laleto ary rehefa atao takizao ihany dia nirasy fa ay kay tena vozany zandriko izany marina reny fa lasa mamonjy ny fiara sefa efitrefitra za mitivitra izany fa aleo miala eto ingana dia mbola mirohatra namonjy namona afo ny sasany. Maty atratrako marina tsy naposiko indray nitaka antsena tampoko iny solo fa tsy nisy basy tsony ty zoko ty tena tokiny lafa mitany iny tena tsy afa-nitivitra nefa fa zao mavoaziko bika koa le basiko teo marina tsy makay izany tontolo izany fa ilana ohatr'izao e oay loza ohatrany tsy to aso lery le bando marinako oay lavo ambany raha toko marina sady andrekako niala ny saritava zany tena lozy ty marina. Andriamanitra arovy kay maty kay maty mialatsina raha lava voatena kenda aloha izahana lainy ty antsy ndamosiko ty zay kay inona ty zay tonga dia nitakipo any voan'ny antsy Andriamanitra mifona. Tantarakomana. Natolotry ny Excel radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vorona satany na fara-famonjena. Tantara nosoratany abakabaka Tantarakomana. ireo hanome aina ny tantara ny aina Rasafy tokony aina Mamitiana Jeremia niaraka tamin'ny Iasina Fity ary Dahiny.
na indray fesiny mpirakirany lafiny ara-teknika tsy tohainarina aja na natotosa mamitiana Jeremia ola ito Tantara Kumada